La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni Fampalalam-Baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalam-Baovao. Tsara dalala ny fanorenana rehetra mianjera atao anosy zato atsinanana raha nambarany tompony ndraiky fivenivin'ny commune Antananarivo manoloan'izany hiakatra fitsarana ny raharaha ankoatra izay mbola misy olona tsy hita tototry ny beton raha ny fanadinana atao teny amin'ny toerana Androany. Raha mpitso nanomboka ny fitsinjarana ilay varitsinjo eto Antananarivo. Iroso amin'ny famolavolana lavadrano ihany koa ny fitondram-panjakana amana ny olany rano. Ireo no isan'ny tapaka nandritra ny filan-kevitry minisitra omaly. Eo andalam-panatanterahana ny centre de réhabilitation nutritionnelle any Atsimbo ireo tompona ndraiky mpanjakana isa tokony taorian'ny fananganana ny centre de commandement opérationnel pour les kéré. Panetana ara-panatanjahantena misy 5 avy eto amin'ny fokotany samihafa eto andrenivohitra no nahazo fiofanana izay nitotsaina teo anivon'ny commune Antananarivo. Tanjona amin'izany ny fampivoarana ny tanora amin'ny sehatra ny fanatanjahantena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanohana ny fanapa-kevitry ny fitsarana ny gouvernement polonais mahakasika ny tsy fanekena ny fanalanjaza. Vahoaka maro no nidina an-dalambe tsy makasetraka io fanapa-kevitra io. Ny adeteny revatra. Fanaritra tompoko lahy sy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia tsy ara-dalàna ny fanorenana ilay trano mianjera atao anao zato atsinanana raha nambarany tompony ndraiky rehefa eo anivon'ny commune Antananarivo manoloana izany hiakatra fitsarana ny raharaha. Ankoatra izay dia mbola misy olona tsy hita tototry ny beton raha ny fanadinana atao tena toerana Androany io na saina. Tsy nahazo fahazahon-dalana anorina ilay teratany vahiny tompony ny trano mianjera teny anosy zato atsinanana ho ny tompona ndraiky teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Androany ary hiakatra fitsarana ny raharaha noho ny fisian'ny ain'olona nafoy. Fanorenana tsy ara-dalàna izay niteraka faty olona izany hoe responsabilité pénale an'ilay propriétaire izay le tompony le asa fanorenana tsy ara-dalàna izay mitarika akoatra ny ataontsika hoe no mety honitra alohany dia makasika ny tena hoe tsy maintsy any amin'ny resaka fanagadrana satria ain'olona no resaka eto. Nanampy ary anampy ireo olona simba trano vokatry ity fanorenana tsy ara-dalàna ity ny fiadiana ny tanàna Antananarivo. Marina fa tsy raha ny tena izy dia adidin'ilay olona izay tompon'ilay trano teo no mandray ny fepetra rehetrarehetra ho an'ilay manodidina kanefa tsy afaka ny hijery fotsiny amin'izao ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo satria amin'ny maray aman-dreny azy dia zanany ponina eto anivon'ny tanàna Antananarivo dia tsy maintsy mandray andraikitra ho fitsonjovana an'izay ponina izay. Ny faharoa dia ny hoe tsy maintsy manampy ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo mahakasika an'iny mahakasika an'ilay tranon'ilay olona manokana izay mety hoe mitritra dia afaka mitory ilay olona, tsy maintsy ilay olona aloha no mitory. Ny azony eto anivon'ny tanàna Antananarivo hanampiana azy dia afaka manamarina sy manome taratasy izay ilain'ireo olona ireo any amin'ny tribunal ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo no hoe fanorenana tsy ara-dalàna io dia ahafahan'ilay olona mahazo an'izay onitra mifanandrify amin'izay angatahany raha ny fanandrify izay tapahan'ny tribunal moa izany no manapaka an'izany. Raha ny zava-nisy teny anosy zato atsinanana Androany mbola eny an-toerana ny sapana mpamonjy voana ny tady ny fomba akana ireo mpiasa mbola voatsindrin'ny beton olana ny adirin'ny trano mianjera ary tsy mifanaraka amin'izay ny fitaovana eo am-pelantanana. Hitsankilany fianakaviana maro no miandro manoloana ny vavahady miandry ny avan'izy ireo izay voalaza fa niasa tao amin'ity trano mianjera ity.
avy lavitra ny ankamaroan'ireto fianakaviana tonga eto Anosy Atsinanana ireto miandry ny avany izay efa inon'izy ireo fa vatana mangatsiaka. Tena malahelo raha misia. Za aloha isa malahelo satria zanako. Tena malahelo. Tsy mety. Tokony ahoana moa tsy hamoana an-drazanao. Navy eo koa misy olona fianakaviana tokony hialatra an-drazanao. Nahoana ianao tsy hiaka an'izy dia tokony avela hoe ho azy eo ny anareo. Tokony hoe ho azy ny anareo rehefa tsy vitanao. Na dia tsy manana mikarama kely ity ary ve dia atao an'izany. Tsy fanana ve ny mikaramana ity dia atao an'izany. Tsy mety le izy. Tena malahelo raha misia fa zanako. Maro amin'ireto fianakaviana tonga haka ny havany ireto no tsy manana olo-pantatra eto Antananarivo. Fa ny mahazina zao zany zay dia fatrany an'keo zany zay teto hoe hijery ny fianakaviananay dia tsisy mamoaka le razana fa zay tsy azonay hoe atao inonao ara le olona fa tsy avoaka mba hoentinay ody ny andro alina zao. Aiza ny tany alehanay aty Antananarivo mahazina tsy mikiry tsy mifotovorona zany knapsa sport mifotovorona mbola mena tsimo any zay zany zao. Tavelao mihitsy izy satria ny satrony mbola nisy nahita. Efa nisy nahita tao ny satrony. Dia izy tsy anisan'le tany amin'ny Algérie fa ao. Dia mba mangataka amin'le sefa izany hoe omena ny karapanondrona dia mba avoaka le rasana dia mba handeha ody zay. Mbola tsy azo le izy hoe pompiera lasa fa zay range gagy. Tsy olona ray sy roa maty ao fa mbola amam-polony. Hatreto manjavozavo tanteraka ny tarehimarika ny amin'ny isan'ny maty sy ny maratra vokatry ny fianjerany'ity trano lehibe teto Anosy Atsinanana ity ary tsy hita sy tsy mahazo miresaka amin'izana iza ihany koa ireo tompon'andraikitra nanao ny trano izay mahalala ny isan'ireo mpiasa ny asa sy ny tavela ao ankehitriny. Ankoatra ity trano ianjera ity, misy trano iray an'io teratany vahiny ihany koa eto anilany eto izay tsy ara-dalàna ihany koa hoy ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary raha ny hita eny an-toerana efa ianjera ihany koa. Ka nahatonga ny tompon'andraikitra ity sekoly ity anajana ny fianarana isoroana ny loza mety hitranga indray. Araka izany, lafin-javatra maro no nateraka ity fanorenana tsy ara-dalàna ity. Voalohany amin'izany ny famoizana ain'olona sy naharatrana ireo mpiasa maro, ny fahasimbany ireo tranon'olon-tsotra ny orona nanodidina azy, ny fiatoan'ny fianarana ho an'ireo ankizy sy ny maro hafa. Rapitso no hanomboka ny fitsinjarana ilay vary tsinjo eto Antananarivo. Iroso amin'ny fanaovana lava-drano ny fitondram-panjakana amana ny olan'ny rano. Ireo no isan'ny tapaka nandritra ny filan-kevitra minisitra Omaly ny alarana efsa. Araka ny tatitra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly, hanomboka rampitso eto Antananarivo renivohitra ny fitsinjarana sy famarotana ireo vary tsinjo natokana itsitsomana ny isa tokantrano nafaran'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny SPM. Hiparitaka any amin'ny faritra manerana ny nosy izany amin'ny herinandro avy io. 510 ariary ny kilaon'ny vary eny amin'ny mpanjifa ka 5 kilao isaky ny tokantrano no azon'ny isa mpianakaviana avidina. Ho an'Antananarivo renivohitra manokana ho tsinjaraina any amin'ireo tsena kely miisa 427 izany ary efa voafantina ireo mpamingady sy mpanjarany vary mba hialana amin'ny fanararotana sy fanodikodinana. Hanomboka amin'ny herinandro ambony ny ametrahana ireo lava-drano rehetra manerana Antananarivo sy ireo faritra saro-drano analana ny olana famatsin-drano sy ireo faritra mijaly-drano manerana ny nosy amin'ny fametrahana ny lava-drano amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny jirama araka ny tapika nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Neken'ny filan-kevitry ny minisitra ny fangatahana ny toerana iasan'ireo masera Karmelita ikarakara marary mandritra ny 80 taona eny amin'ny hôpitaly Befelatanana. Araka ny tolo-kevitry ny minisitra ny fiarovam-pirenena, nankatoavan'ny filan-kevitry ny minisitra ny fametrahana ny baza aérienne à 213. 12 ireo fanendrena mpiasa-panjakana ambony nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Ampiasa teknolojia vaovao ny fitondram-panjakana natsarana ny fandriam-pahalemana. Anombohana n'izany eto Antananarivo izay ametrahana caméra de surveillance maro araka ny tetikasa iarahan'ny ministeran'ny positra sy ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana io nazay. Efa maro ny tombontsoa hita tamin'ny fampiasana ireny caméra de surveillance ireny teto Antananarivo renivohitra. Ampitomboana isa izy ireny anatevenana ny fandriam-pahalemana raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra androany. Izy araka izany ny fitaovam-pifandraisana sy fiseraserahana terminaux ho apetraka izay miisa 500 sy 590 ahafahany mpitandro ny filaminana manafaingana ny asan'izy ireo. Amafisana ihany koa ny fiaramentana amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana anafainganana ny fomba fiasa.
Mila fametrahana ny fotodrafitrasa maromaro, ao anatin'izany ny pylôna, ao anatin'izany ny jirama ihany koa. Satria ny jirama tsy maintsy misy énergie daholo ary zavatra apetraka ireny. Dia izay no anton'ity fivoriana ity zany ato anatin'ity fivoriana ity daholo na ireo vondrom-bahoaka tsy nijara-pahefana izay fantatra fa tsy maintsy isiana fotodrafitrasa amin'izay voalazako teo zay na ny pôlisy na ny gendarme ary indrindrindrindra moa ny ministera. Ity projet ity dia ao anatin'ilay projet ngezabe an'ilay hoe modernisation amin'ny administration réseau ny administration malagasy. Isy ihany koa ny caméra de surveillance maherin'ny ny arivo apetraka ahafahana manamafy ny fandriampahalemana. Isy ny foibe iray apetraka izay anangona ireo torohay rehetra voaray amin'ireny fitaovam-pifandraisana sy fiseraserana ireny ary tsy ankana amin'ireo tambazotra mpifandraisana mahazatra fa aleo tena. Ity zavatra ity ihany koa dia ametrahana foibe anankiray ilay atao hoe data center. Izany hoe foibe anankiray izay aka ny information rehetrarehetra mikasika an'ireo fotodrafitrasa izay mipetraka ireo zany na mipetraka any amin'ny filaminam-bahoaka zany na ny mipetraka ihany koa any amin'ilay lazaiko tao hoe fanatsarana ny administration satria isy fitaovana be dia be koa zany hipetraka any amin'ireny biraona ministera sy ny karazany ireny ka tsy ankina intsony amin'ny ireo opérateur mahazatra ny zavatra atao fa manana ny anazy manokana mihitsy ny fanjakana. Isan'ny commune isitraka ity tetikasa ity ny commune Tanjombato izay arenesana trangana tsy fandriampahalemana matetika. Ena araka izany tranga amin'ny ity tetikasa ity. Tsy resaka fitantanana fotsiny ao ambadika ilay izy fa misy moa ny velirano filoham-pirenena anankiroa izay resahana teo dia ireo zavatra ireo nitambatra zany misy ilay malala-tanana, misy ny fiaraha-miasa iarahana ministeran'ny poste sy ny télécommunication sy nouvelle technologie mba ho tsapa mihitsy hoe azo ampiarahana tsara na anivon'ny toerana ambanivohitra zany fampiarana teknôlôjia vaovao anamoraina. Ataontsika fotsiny hoe fananana base de données an'ny olona sy ny ahafahana manara-maso amin'ny resaka tsy fandriampahalemana miara-miasa amin'ny ataontsika hoe foibe anankiray amin'ny commune maromaro izay misy ny centre de commandement eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ny commissariat central dia izany rehetrarehetra zany ahafahantsika manatsara amin'ny fiadiana amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Araka izany, isy teknôlôjia vaovao apetraka ihany koa eny amin'ireo sampandraram-panjakana anafanganana ny asa sy anamorana ny fifandraisana eny amin'ireny birao-panjakana ireny. Raha ny fantatra efa misy ny ampahan'ireo fitaovana ampiasaina anatanterahana izany tonga ao amin'ny seranatsambo ny Tomasina amin'izao fotoana izao ary hovitaina amin'ity taona 2024 ity ny tetikasa ho an'ny eto Antananarivo araka ny fampitam-baovao voaray teo anivon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny Aitao Arakajimirindra. 20 amin'ny zato ny isa ho an'ny Madagasikara mahakasika ny IPC roapolo sy roa arivo raha nitatitra zay navoaka teo anivon'ny Transparency tamin'ity androany ity laharana fa 770 amin'ny zato amin'ireo firenena misy 70 amin'ny zato i Madagasikara misehatra ny ady atao amin'ny kolikoly ny taona 770 sy roa arivo. Abraham Andriamanana. Niakatra isa ray ny salanisa ho an'ny Madagasikara miady atao amin'ny kolikoly na ny indice de perception de la corruption ny taona 770 sy roa arivo raha oharina ny taona 770 sy roa arivo raha nitatitra nataony teo anivon'ny Transparency International androany 520 amin'ny zato ny salanisa azon'ny Madagasikara ny taona 770 sy roa arivo raha toka 420 amin'ny zato izany ny taona 770 sy roa arivo. Eo amin'ny laharana fa 770 amin'ny zato amin'ny firenena miisa 20 amin'ny zato araka izany no misy an'ny Madagasikara ankehitriny. Isan'ny mitovy laharana amin'ny Cameroun, Guatemala, Iran, Liban, Mozambique, Nigeria ary Tajikistan. Ny fanavaozana ny paikady, eo ihany koa ny fametrahana lalana mikasika ny ady amin'ny kolikoly no isan'ny nahatonga izany raha ny fanazavana. Zavatra anankiray mipetraka ihany koa tamin'ny taona 770 sy roa arivo dia ny fandaniana ny lalàna mikasika ny recouvrement des avoirs illicites. Zava-dehibe tokoa izy io ary manampy amin'ny ady amin'ny kolikoly izany satria hoe rehefa misy olona voasazy ka io olona io nanodikodina vola ohatra na nangalatra fananam-panjakana teny aloha dia rehefa condamné izy dia alaina iverina ho an'ny fitondrana zany ilay zavatra nangalatra. Tamin'ny 770 sy roa arivo koa betsaka ireo trangana kolikoly zany ny
miditra teny amin'ny fitsarana isan'izany raha mbola razonara tsaronareo a affaire Claudine zay mamonjy ny toy koa tamin'ny taona 2014 iny. Misy avalo amin'ny ankapobeny ireo tarahi-marika napetraka nandritra ny fanatanterahana ny fanadihadiana, ilaina ny fanohizana ny ezaka efa vita anatrarana ny tanjona raha ny nambaran'ny Transparency International hatrany. Nisy anankiroa tamin'ireo le indisy anankivalo ampiasaina ho an'ny noto Madagasikara izany tena nitombo mihitsy ny noty. Misy an'ilay hoe Varieties of Democracy izay nitombo 4 points note nomeny zany. Izay ny anisan'ny nampitombo an'ilay note générale le moyenne antsika. Dia anisan'izay ihany koa le World Justice Project izay mikasika ny resaka fitsarana sy ny sisa nitombo ihany koa ny note zany. Dia izay rehetra izay nipambatra no nampisy ny hoe fivoarana. Mahavelom-bolo fisian'ny fivoarana kanefa kosa mbola mahavitresaka zany ilay tokony lalana tokony alehantsika. Tsy ahivina vina napetraka ny fitondram-panjakana ny fanatrarana ny salanisa 50 amin'ny 100 ho an'ny taona 2024 mikasika ny ady atao amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Eo andalam-panatanterahana ny centre de réhabilitation nutritionnelle any Atsimo ireo tompona ndraiky mpanjakana isa tokony amin'ny zao fotoana izao taorian'ny fananganana ny centre de commandement opérationnel pour les Kéré ka eto Andriatsilavo. Raha 200 hatramin'ny 300 isa-taona ireo mpila ravinahitra avy any Atsimon'ny Nosy hiazo ny toeran-kafa, niakatra hatrany amin'ny 700 izany nandritra ity volana janoary 2024 ity. Antony nahatonga izany ny fisian'ny amehana ara-pahasalamana sy ny ahitany vokatry ny fiovaovan'ny ny toetrandro. Efa nisy ny fandraisana ny tanana azy ireo toy ny fizarana sakafo sy ny fanalefahana ny fifindrany ho tody any amin'izay toerana tiany aleha. Any efa tany fianaratsoa zao dia sakafo ho ana olona nanodidina hatrany amin'ny 570 olona nandalo tao amin'ilay toerana fisakafoanana ao amin'ilay centre CRS zany. Ary ny teto Antananarivo kosa hatramin'ny anio dia niampy an'ireo 570 tany ireo zany dia efa nisy hatrany amin'ny arivo no nomena sakafo izay matory etsy amin'ny fahasankarana amin'ny alina ny ireo mpifindramon-dreo ne tsy hoe mijanonao fahasankarana mandritry ny ray volana na herinandro fa miova foana zany izy ireo isan'andro misy 50 androany, misy 30 arakaraka ny taxi plus mitondra azy ireo. Isan'ny voakasika izany ny mponina ao amin'ny distrika Anamboasary, Ambovombe, Betroka, Tsiombe, Belo sy Ampani. Raha ny zava-misy any an-toerana efa nisitraka fanampiana sakafo avokoa ireo distrika voalaza ireo ary efa natsangana ny CCOK na ny centre de commandement opérationnel pour les Kéré ka ireo ny mandray an-tanana ny fizarana fanampiana. Tsy misy olona tsony zany na ministera mandeha manome fanampiana mitokana fa miaraka ao daholo na ny fidara dia ao anatin'izany laminasy zany. Ary amin'izao fotoana izao dia efa mitsangana koa eo andalam-pitsanganana ilay ataontsika hoe centre de réhabilitation nutritionnelle ao Amboasary sy ao Ambovombe. Izay io zany collaboration interministérielle izay ny présidence no milidy azy dia ny primature no mikarakara an'ilay izy ary ministère sectoriel tsirairavy no miaraka amin'ilay izy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka fanjakana zany sy ny agence d'exécution toy ny fidy. Ambanja, Ambilobe, Antanimbary, Ambondromamy, Andranofasika ireo amin'ny ankapobeny ny toerana any avaratry ny Nosy hifindran'ireo mponina avy any Atsimo. Ambatondrazaka sy Moramanga ho an'ny ilany Atsinanana ary miampy ny Tirolo Mandidy sy Vakinankaratra ho an'ny afovoantany. Nahitambokany ankehitriny ny ezaka natao amin'ny fanampiana ireo olona marefo sy sahirana amin'ny alalan'ny tetikasa izay vatsy ny banky iraisam-pirenena vola hatrany amin'ny 70 tapitrisa dolara. Isan'izany ny vatsinangonana sy ny asa avitra mirindra izay ny fidy no mitantana azy. Ka eto Andriatsilavo. Vola ray alina ray isam-bolana ny vatsy fototra ho an'ireo fianakaviana voafantina azo tompony amin'ny vatsinangonana. Raha misy zaza iray enina hatramin'ny 12 taona mianatra, miampy 10,000 ariary isam-bolana izany. Raha ohatra ka misy zaza roa na mihoatra ary ao anatiny enina hatramin'ny 12 taona mianatra, miampy 10,000 hafa isam-bolana indray ny vola omena azy ireo. Naomby ny tetikasa izay natolotra ho an'ireo fianakaviana marefo tsy afaka nandefa ny zanany an-tsekoly. Efa maro amin'ireo ankizy tany amin'ny ambaratonga fototra nampiany tetikasa no efa any amin'ny ambaratonga ambony amin'izao fotoana. Situation de départ des familles zany tsy miaraka ny zanany satria tsy ampy mety manana le fianakaviana. Tsy ampy ny sakafo, tsy voavidy ny kojakoja, tsy voavidy ny saram-pianarana dia mijanona tao tokantrano mety izy. Zay ny atsotsika hoe marefo. Fa rehefa mahazo fanampiana izy
vatsinankorana amin'ny protection sociale dia iny ministère amponiny zay tanterana fidy dia makany an-tsekoly reo ankizy reo a lavorary ny sakafo iarahana miasa amin'ny ONN lavorary ny performance fisondrota kilasy dia efa mianatra amin'ny ambaratonga ambony ny ankizy ankehitriny a raha atao hoe tao anatin'izay fotoana zay. Raha tsy hiviny isin'ireo tetikasa fa tiany banky iraisam-pirenena vola hatrany amin'ny $70 ny vatsinankohonana ka ny fidy no mitantana azy. Misy ihany koa ankoatr'izay ny asa avotra mirindra natao hanampiana ireo fianakaviana mahanitra latsaka ankaterena ary tsy mahavita taona ho azy ireo ny fambolena sy ny fiompiana ataony. Nampiana hamaritra ny tetikasa ireo fianakaviana ireo ary nomena teknika ahafahana mampitombo ny vokatra. Mandeha any nareo ankehitriny le olona marefu 3 taona lasa nahazo misitaka vatsy asa avotra mirindra zay tambazana eo amin'ny 504,000 ny miasa adiny 5 anatin'ny ray andro amin'izay famokarana iriny sy tiany atao mamboly zanakazo, mamboly mangahazo, mamboly mananasy, zavatra isan-karazany, kafe hatramina vanilla. Raha makany amin'ny faritra Isandry nareo a dia hitanareo fa ny zavatra takin'ireo reo angatany fanatriana sy fiara-miasa dia hoe ahoana ny lalana tsena amohan'ny vokatra fa manana vokatra sy ambom-bava be da be zareo tokony amidy dia mikaroka ny tsena. Ahoana fomba fany mividy fitaovana fitotom-bary na décortiqueur. Ahoana rehefa mividy famokarana provandy iompiana kisoa. Zany lasa opérateur économique ambony du forme le fianakaviana miaina anatin'ny faharefona. Nilaza ny tompona andraikitra fa isan'ny nampahomby ny tetikasa ary mbola atokisany ny mpamaty volantsika ny fitantanana mangarahara ireo famatsiana arabola. Araka izany, ny ampiefatra ireo tetikasa ireo, ny ankonana miatrika, ny ankonana miarina, ny asa avotra ary ny tosika avonjy aina. Fianakaviana hatrany amin'ny 7 sy 4 alina sy 2 hetsy an-tanan-dehibe sy ambanivohitra, marefo noho ny COVID-19 no isitraka ireo tetikasa ireo, miampy fianakaviana iray hetsy hiara-ny ahitany any Atsimon'ny Nosy. $7 no natokana ho an'ny tetikasa ankonana miatrika, $20 natokana ho an'ny tetikasa ankonana miarina, $2.9 ho an'ny tetikasa asa avotra ary $13.3 ho an'ny tetikasa tosika avonjy aina. Hitarina amin'ny sehatra avo kokoa ny fanomezana fiofanana ireo mpiasa veriasa noho ny fioboana zay atolotry ny CNAPS. Isy ihany koa ny fampiofanana ireo mpiasa anatiny. Gaëtan Andriasilavo. Orinasa manodidina ny 5,100 no nametraka ny tota-taratasy teny anivon'ny CNAPS fa nandroka mpiasa noho ny voka-dratsy nateraky ny fihiboana nanomboka ny volana Martsa hatramin'ny volana Oktobra 2022 lasa teo. Amin'izao volana Janoary 2022 izao, latsaky ny 2,000 no naka ny fanampiana natolotry ny CNAPS. 15,000 zany afaka misitraka an'izy. Ka rehefa tena natao ny serasera anetana nanao tany amin'ny télé, radio, tany amin'ny gazety, affichage tany amin'ny fokontany amin'ny 15,000 latsaky ny 2,000 ihany ny tena hoe nandray an'ilay izy. Fa betsaka avokoa mety hoe mpiasa any amin'ny informel dia marina moa tsy afaka manea fa ireo afaka mahazo an'ilay izy ary zo an'ilay izy dia tsy afaka tonga ka CNAPS koa moa satria izay ny fipetra amin'izao fotoana tsy manana numéro en téléphone dia tsy afaka miantso an-jareo. Olana mipetraka izany ary mila fikarohana sy fanadihadiana lalina eo anivon'ny CNAPS sy ny orinasa raha ny fanazavana. Fa maninona moa rehefa manome fanampiana an-tsitrapony CNAPS amin'ireo olona very asa dia maninona ny tsisy manantona ilay olona very asa. Misy ve ny sakana ara-kolontsaina, misy ve ny tahotra, misy ve ny tsy fetezana eo amin'ny fandefasana ny vaovao. Ankoatr'izay, isan'ny teboka mila anaovana fanadihadiana lalina ihany koa ny fanoherana eo anivon'ny CNAPS amin'ny maha ivon-toerana ara-panjakana sy tsy miankana azy. Izy dia ivon-toerana ara-panjakana manao fiahiana ara-tsosialy. Anefa ny riakilana tsy afaka manao an'izay ara-tsosialy izay hatramin'ny farany satria misy vola tantanana koa ao. Ampaharetana n'ilay CNAPS dia hozy izy zay ahoana re, inona re ny fomba mpitantanana mety amin'izany fifanoheran'izany hiatseratra any amin'ny ara-panjakana tanteraka ve
sa iatsehatra amin'ny tsy miankina tanteraka ve satria misy vola mila pérennisena ao. androany nataony sy ny fiarah-miasa eo amin'ny knaps sy ny sekoly tsy miankina iray ahafana mampiofana ireo mpiasan'ny knaps sy manome fiofanana ireo mpiasa very asa noho ny fihiboana. Isy ao anatin'izany ny sehatra anaovana asa fikarohana ahitana vokatra mifandraika amin'ny asan'ny knaps. Tsy aivina efa nisy ny fiarah-miasa nataon'ny knaps sy ireo mpiara-miombonantoka misa 4 ka mpiasa very asa manodidina ny 300 isa-taona no mena fampiofanana maimaim-pona. Tonga fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fiofanana mpampianatra eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fikarohana momba ny mpanjakan'ny Madagasikara Andrianampoinimerina rehefa avy ary. Para meter el centro, el despegue de Moncayola, le cae el balón a... Les meilleurs divertissements méritent le meilleur de l'Internet à Madagascar. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre Betelma à seulement 249 000 TTC par mois. Et en cette fin d'année, abonnez-vous à la fibre Betelma et achetez votre Smart TV Miros 40 pouces pour 249 000 supplémentaires. Rendez-vous vite en Telma Shop. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Mbola maro ny olana sedraina amin'ny fampiofanana ireo mpampianatra eto Madagasikara ho ny Agence Française de Développement taorian'ny fitsiriana izay nataon'izy ireo. Nisy arak'izany ny fanomezana fitaovana informatika ka eto Andriatsylavo. Ho fanatsarana ny fampiofanana ireo mpampiofana manerana ny nosy nanolotra fitaovana informatika ho an'ny CRENFP miisa 520 manerana ny nosy ny tetikasa AQUEM na ny amélioration de la qualité de l'éducation à Madagascar. Ny fampiofanana eto Madagasikara izay misedra olana maro araka ny fanadihadiana natao hoy ny ao anivon'ny AFD izay namaty vola ny fampitaovana. Pour que tous les enseignants puissent disposer de parcours diversifiés et adaptés à leurs besoins. Mba hisitraka ireo fitaovana ilain'ny mpampianatra rehetra, amalo ny filan'ny fanabeazana fototra, anandrana traikefa vaovao toy ny fampiofanana andavitra sy ny fampianaran-tena amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fanavaozana na izany aza. Araka ny fitsirihana anatin'ny nataon'ny AFD, maro ny olana tsy maintsy vahaina atao anatin'ny fahafahana mamaly ny filan'ny fampianarana fototra, tsy ampy ny fahafahana mandray, voafetra ireo fitaovana fampandehanan-draharaha sy fampianarana. Mila hatsaraina ihany koa ny fampiofanana mitohy sy ny fahaiza-manao ary indrindra ny fanatsarana ny fitantanana sy ny maro hafa. Important renforcement de compétences, une amélioration impérieuse de la gouvernance, etc. Notontosaina ny maraina teo teny amin'ny NFP Mahamasina ny lanonana fanolorana ireo fitaovana novatsiny ny AFD na ny Agence Française de Développement vola ireo. Ny fampiofanana ny fototra iangan'ny fanatsaran'ny kalitaon'ny fanabeazana eto amintsika ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Fantatsika fa ireo mpianatra ireo no manifana ireo mpampianatra mamono vola azy ireo ka izany fampiofanana mpampianatra zany tsy misaraka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ka raha mitsitsy raha omena ireo fitaovana ampy sy araka ny tokony izy mifandraika amin'ny ny teknôlôjia ankehitriny ny fampiofanana ireo mpampianatra.
tetikasa maro amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara no toanan'ny AFD Arabola. Isan'izany ny fampiofanana sy ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa isan-karazany ahafana mampiofana araka ny tokony ho izy ireo mpampianatra. Mpanentana ara-panatanjahantena 570 avy amin'ny fokontany samihafa eto Andrenivohitra no nahazo fiofanana izay nototsain'ny commune Antananarivo. Tanjona amin'izany ny fampivoarana ny tanora eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Abraham Riamanana. Tetikasa napetraky ny teo anivon'ny commune Antananarivo ny fampivoarana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Nisy araka izany ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpanentana ara-panatanjahantena avy amin'ireo fokontany samihafa teto Andrenivohitra. Fiofanana anatrehany mizara roa. Voalohany indrindra dia nataontsika hoe cours théorique. Izany hoe ny Académie nationale de sport foana mpampiofana. Ny cours théorique dia ny fomba fananganana tetikasa. Misy ihany koa nataontsika hoe ohatry ny ahoana ny lalana tokony aleha raha ohatra ka hanatanteraka hetsika. Izay indray nampianarina izy ireo nataontsika hoe fomba fijerina mpandraharaha fitantanana événement. Misy ihany koa hoe formation nataontsika hoe mécénat, hoe ohatry ny ahoana ny fiarahana tady mpiara-miombonanto rehefa ohatra ka hikarakara hetsika. Resaka pratika indray dia misy ny ataontsika hoe coach miaraka tamin'izy ireo sportif dia nanao cardio ry zareo dia nanao musculation, nanao randonnée na 10 km no didina Antananarivo ary nisy ireo ataontsika hoe technique sportive nampianarina azy ireo. Endrasana amin'ireo mpanentana ara-panatanjahantena nanao ity fiofanana ity ny fanatanterahana ny tetikasa eny anivon'ny fokontany ho an'ireo tanora raha ny fanazavana. Totosandroany ny famoahana ny andiany faharoa tamin'ireo mpanentana ara-panatanjahantena nisitraka ny fiofanana izay niarahany departementan'ny fanatanjahantena eo anivon'ny CUA sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Resaka fiofanana izay hatrany dia manaraka fiofanana eny amin'ny Menino Business Center Ivato nanomboka ny 15 Janoary hatramin'ny 15 volana Febroary. Izao ireo sofera mpizahatany sy taxi brousse mpikambana ao amin'ny CTM izay efa tsy ny FMFP. Tanjona amin'izany ny hampiakatra ny traikefa izay ananan'izy ireo ny laharana Efson. 10 tapitrisa ariary ny famatsimbola azon'ny CTM tamin'ny tetikasa fampiofanana ireo mpitondra fiara ny mpizahantany sy ny mpamily taxi brousse mpikambana ao amin'ny STM. Tetikasa novatsiny tahiry famatsimbola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa. Ny formation nomenandry zareo zany secourisme miaraka amin'ny Croix Rouge malagasy ny resaka communication, savoir vivre, savoir être miaraka amin'ny Make It Happen dia ny fahatelo ny resaka protocole sanitaire miaraka Madagascar Hotel Consultant. Ireo rehetra dia natao eto amin'ny Menino Business Center eto Ivato mandritra ny 2 herinandro. Nozaraina ho groupe efatra zany ny groupe efatra zany zareo 12 isaky ny groupe. Isan'ireo sehatra nataon'ny tahiry famatsimbola malagasy ny fampiofanana ny mpiasa lahara-pahamehana ny fizahantany. Antonona nomezana famatsimbola ny tetikasa natolotry ny STM. Zay moa zany dia hoe ny mpiasa rehetra zany dia azo fiofanana avokoa dia mba hiakatra mitombo ny traikefan'izy ireo ny fiofanana izay vatsiana vola dia fiofanana izay tena assurenay ny qualité an'izy ireo. Izay ny mampatonga an'ilay hoe mandalo sélection na validation ireo projet izay hoentin'ny porteur de projet zany dia mbola mandalo tanatohatra maro izy zay vao mamoaka hoe ireto ara ilay projet izay tena tsara kalitao afaka vatsiana vola mba tena hoe fiofanana entina tokoa mpandroso an'ilay olona aloha voalohany indrindra fa ao aorianan'izay mandroso ilay olona dia mandroso ihany koa ilay orinasa izay izany dia mandroso koa ny secteur misy an'izy ireo. Mbola misedra olana ny fitanterana misehatra amin'ny fizahantany nateo aza ny ezaka nataon'ny ministera tompon'andraikitra manodidina ny 5 isanjato na 90 isanjato ny fiverenany ny fitanterana tamin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny rano fanazavana. Fotoana ampiakarana ny traikefan'ireo mpisehatra ny fotoana nampiatoana azy tahaka izao. Izay ny resahako teo hoe mitondra zavatra ngezabe ny fanomezan'ny FMFP izay tohana zay ngezabe izay tohana zay satria ny fomba fiasa ao anatin'le fotoana ile somary mijanona ohatr'izao anao no manana fotoana kely malalaka ahafahanao hoe ndeha ny sasatsasany amin'reto chauffeur reto na reto mpiserady reto na izay ao anatin'le sehatry ampanaovana an'le atao hoe formation zao fotoana zao dia manana fotoana eritreretana bebe kokoa ahafahana manatsara
ianao zany tsy maintsy mieritreritra hoe isokatra foana io atsy aoriana atsy ary zay ny mahafinaritra am'le fifampiresahana entre ny secteur privé sy secteur public ary indrindrandrindra entre samy privé hoe ahoana ny mba ahafahanareo manampy anay ahafahanay manatsara ny kalitao io. Misokatra indray ny appel à projet ho an'ny orinasa rehetra maniry ny ampiofana ny mpiasa ao anivon'ny orinasa raha ny fanazavany ny tompony ndraiky ny serasera ny FMFP androany ka ny 7 febroary no ifarana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy afaka mandeha ila ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eraky Madagasikara ka miantso ny rehetra ny lehiben'ny etamajoro ny tafika an-tanety mba hiara-mientana amin'ny Zanon Rifloria. Nahazomboka ny asan'ny tafika nanomboka tamin'ny taona 2010 no makaty. Basy basimborona misa efatra no tratra tamin'izany raha toa ka omby 4 sy 700 no very ka ny 2 sy 500 amin'ireo no tafiverina amin'ny tompony ary ny 2 sy 700 no very tsy hita. Velirano voalohany nataon'ny filora Joelina Andry ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ka anisan'ny manateraka izany ny foloalindahy malagasy. Ankoatra ireo, samy tompon'andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana avokoa ny rehetra, na ny vahoaka, na ny mpitandro filaminana, na ny fanjakana, ka tsy tokony iraviravin-tanana ny rehetra. Raha ny nambara ny lehibe ny antamazoro ny tafika an-tanety. Tompon'andraikitra ara miaramila izay atao force de défense et de sécurité ary indrindrandrindra ny vahoaka. Ny antony misy tenenina manao hoe ozy lomba labe maso zay manao hoe ny fandriam-pahalemana tompoko tsy adidiko zasy amrery fa adidiko zasy ianao. Ka raha tsy miray ina reo telo totareo tsy misy fandriam-pahalemana vana. Ao ka itsika tsy irehare hoe ny force de défense et de sécurité rery no mavitany izy ity. Ao ka ireo tompon'andraikitra ara-panjakana rery tsy hiteny hoe vitany rery izy ity. Fa raha tsy ao ny vahoaka sy ny filoalindahy tsy tanteraka izany. Faharoa manaraka an'izay misy fitenenina manao hoe trano ray ny tsy mba tanàna, azo tokana tsy mba ala, alolo ray tsy mba vahoaka. Ka ho lafy miisa 10 no mandrafitra ny Rezemanta faharoa, ny faritany ny miaramila fahatelo, any Ambatondrazaka dia ny ao Andilamena, Andalangoaika, Ambohitsilaozana, Ambakera ny tapany avaratra ny distrika Tsaratanàna faritra Betsiboka. Ankoatra ireo, misedra olana amin'ny tsy fampieny enti-manana sy ny fototra-fitrasa, ireo ho lafy ireo ka nanolotra vary Antsasataona sy solika 3 tapitrisa ariary ny lehibe ny antamazoro ny tafika an-tanety hoentina manatateraka ny asa ho an'ireo rezimanta ireo. Hanomboka ny fanamboarana ny lalana sy fanorenana commissaire de police ho an'ny commune Ambohidratrimo, fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana sy ireo sehatra tsy miankina na azahoana famatsim-bola ho ny ben'ny tanàna ao am-toeran-gaetan Andriatsilava. Isan'ny nampitaraina ny mponina Ambohidratrimo sy ny manodidina ny aratsiany lalana miainga avy amin'ny station essence hatreny amin'ny sampanana Ambohitsiroa. Androany napetraka ny vatofototra hanomboan'ny fanamboarana ka ireo sehatra tsy miankina no namatsy vola. Todika makaty amin'ny commune Ambohidratrimo ireo mpamatsy vola tsy miankina ampiasan'ny volany amin'ny fananganana université ary manamboatra fototra fototra toy ny lalana. Isy ihany koa école mbola ho atsangana iaraka amin'zareo ny CSP2 mbola ezaka mbola hijerena efa natsidiny kely teo ihany moa izay tamin'ny androany ka mino fa homanga ny lanitra ny fampandrosoana izay tsy ho vita indray andro fa ny tena aramonika arakara tokantrano amatona ny vomba mahita kely mihiratra maika fa firenena na ihany koa commune tokantrano amanetsy ny notantanana eto amin'ny firenena tsy ho vita roa taona io fa nydrehitra miara amin'ny salamy fametanana amin'ny filoham-pirenena sy mpitonga isan-tsokajiny mampandrosoana ny tanàna. Isy ihany koa ny fanamboarana parking manara-penitra ho an'ny fiara sy ny zaridaina ary ny trottoir ho an'ny mpandeha an-tongotra. Ankoatra ny fanamboarana ny lalana, napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny vatofototra anorenana ny commissariat de police ao an-toerana. Tetikasa avy amin'ny mpitondra fanjakana ahafana mametraka sy mampaharitra ny filaminana ho an'ny commune sy ny district. Tsy misy zany arambetindresako foana ny hoe mpitondra eto amin'ny firenena ka eritreritra ny tsapandroso firenena entiny fa ny fitondrana ny défi fanamby io ko izy amin'ireo mpitondra ireo misy sa iteny hoe ataoko maloko ty anjara fitondrako ty fa dia tsy maintsy miezaka ary miazakazaka fa io tsy ho aro afa-pony rehetrarehetra saingy hita kosa hoe efa makany amin'ny fampivoarana azakazaka amin'ny fanorenana zavatra maharitra fa tsy mandalo fotsiny ny fitondrana dia tsara raha miara misalahy isika amin'ny fampandrosoana indrindra ho anay ty fotony. Fanomboana ihany izao fanamboarana sy fanatsarana ny lalana izao ho iatrany ny ben'ny tanàna. Mbola isy ny fananganana fototra-fitrasa maro ahafana mampandroso ny commune, iarahana miasa amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo sehatra tsy miankina hatrany.
angatahana ny mponina ifanometanana sy ho sary-piaro amin'ireny fananana iombonana ireny. Lafa mavao hafa tanteraka kosa indray dia mpianatra ny Université Antananarivo iray no nanao sary fanehoana ny mpanjakan'i Madagasikara Andrianampoinimerina izay entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Naharitra amam-bolana ny fikarohana nataony tamin'ny fanatanterahana izany. Abrahama Randriamanana. Izy no feno hery fanilo mpianatra eny anivon'ny Université Antananarivo 12 taona ny tenany ary mampiavaka azy ny fahaizany manao ny sary. Isan'ireo fanambo azy ny fanatanterahany sary fanehoana manakaiky ny endriky ny mpanjaka Andrianampoinimerina. Ny fikarohana nataony tamin'ny alalan'ireo boky mirakitra ny tantara sy ireo lovantsofina no isan'ny nahafahany nanatanteraka sary fanehoana ity. Raha mamaky ny boky ny rahaombaninareo sy maro moa zany boky momba ny Andrianampoinimerina dia misy an'ile vazaha koa tamin'ny 1808 nandalo teto Madagasikara ny resaka izy tamin'ny Andrianampoinimerina dia nanome soritsoritra makasika hoe ohatrohatr'izao ny sary zany ny endrikendry ny Andrianampoinimerina dia nampindra ombany izay zavatra izay. Nisany nangalana kely ihany koa ny trainy radama zanany zany tao anatin'ny fanatotosana iny portrait any Andrianampoinimerina iny. Dia ireo données rehetra ireo zany no nizahana nangonina dia natao realista kokoa dia nalaina ohatra hoe manahoana ny volony mirandrana izy ry zareo dia manahoana ny orony sy ny masony sy ny sisa dia ireo no nakambana dia nangalana n'izay portrait realista. Naharitra amam-bolana ny nanatanterahany ireto sary fanehoana ny mpanjaka Andrianampoinimerina ireto. Ankoatra izay hisy ny fanavaozana izany ho amin'ny endriny 3D. Tanjona tamin'ity fanaovana ity sary ity ny famoahana ny sary manakaiky ny endriky ny mpanjaka raha ny fanazavana. Tanjona aloha zany dia ampahafantarana ny jeune amin'izao fotoana izao hoe ohatratry ny ahoana zany hoe sarin'ny Andrianampoinimerina zany dia tanjona anisan'izay koa dia hoe amoaka sary tena realista satria nisy sarina Andrianampoinimerina tsy misy hoe tena hoe ity ny exacta manaraka ny fentry ny fanaovana portrait namoaka zavatra realista satria mba anakaiky kokoa ny réalité ilay portrait ny Andrianampoinimerina. Dia nizahana koa izy mba ahafahana mamoaka an'ilay en 3D iny le sary mihetsika iny dia nizahana izy natao anaty angle maro dia iny no nahafahany zareo nanao an'izay montage en 3D zay mba ahafahana koa hoe manana image animé ny ilay sarina Andrianampoinimerina mba ampahafantarana ny olona hoe ohatr'izao le sarina Andrianampoinimerina. Androany no nanehoan'ny feno hery fanilo ity sanganasany ity teo anivon'ny Akademia Malagasy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanohana ny fanapa-kevitry ny fitsarana ny gouvernementa polonais makasika ny tsy fanekena ny fanalanjaza vahoaka maro no nidina andalambe tsy mankasitraka io fanapa-kevitra io. Henri Florian. Voarara tanteraka ny fanalanjaza ao Polonga ao ankehitriny vokatry ny fankatoavan'ny gouvernementa ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitsarana. Olona arivo no nidina andalambe tany an-toerana ombaly ny toy tamin'ity androany ity. Taoriny nambarany ny gouvernementa izany tsy fahafana manalazaza izany intsony. Taoriny ny fivoahany didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana any an-toerana izay nanolotra fanamarinana antsoratra momba ny fiarovana ny aina araka ny fanapahan-kevitra takiny lalam-panorenana dia avoaka anio ao amin'ny gazety ofisialy izany didim-pitsarana izany. Ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay nanameloka tamin'ny volana Oktobra ny fanelingelenina antsitrapo ny fitondrana voaka raha sendra misy fahasimbana lehibe ao am-boka ao. Nanapa-kevitra ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa tsy azo ekena ny fanalanjaza afa-tsy eny amin'ny tranga fanolanana na ihany koa raha toa ka tandinindozana ireny izay mitondra ny voaka. Nisy ny fihetsiketsehana toy izany ihany koa tany amin'ny tanàna maro tany Polona tany izay manohitra io tsy fahafana manalazaza eo na teo aza ny fandrarana ny fivorian'olona marobe no ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Ankehitriny tsy latsaky ny 2 ny fanalanjaza ara-dalana isan-taona any Polonga raha ny ango-baovao voaray. Tombana ny fikambanana feminista ihany koa fa manodidina ny roa tapitrisa ny fanalanjaza atao tsy ara-dalana any ivelany isan-taona. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity. Ankasiahinao nanaraka izany soafa tsara atao.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha no teu ni fampalalambaovao. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.